dia mbola amin'ny fifariana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fampahirazana fo izay efa mahazatra antsika. Mbola miresaka ny andro fanavotansika sy ny zava-mihafa ny fifadikana na dia efa voalaza teo aloha azy iverenantsika dia ny alalandalina kokoa fa antoka zahotsika ny fiainana milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo dia misotranao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe ka mbola hiatezanao hitena aminay sy hanao lalana anay mba hamantaranay ny sitraponao ary andehananay manaraka ny tenin'ny famarinana indrindra manoloana ny toe-javatra izay mitranga amin'izao vanim-potoana izao izay matetika efa zatra loza ny zanak'olombelona ka tsy taitra tsony amin'ny anjomara izay tsofinao ao anatin'ny andro fanavotanao izao andro faran'izao satria Kristy mbola ao amin'ny hevitra masina indrindra ary mariky ny fialanao ny enina amin'ity zao tontolo izao ity izany milohan'ny hatongavan'ny farany. Fanahinao masina no arotsay mivatravatra amin'ny olonao izay mangetaeta ny famarinana mba tsy azona ny lasitra fototra no raisiny hatramin'izay izay tao marina fa naiky ny fampianarana tsy misy kilema raisina avy aminao indrindra mahakasika ny fivavahana marina, fifadikanana marina ary ny fiverenana amin'ny sabatana marina koa dia matoky fa hanokatra ny saina mampanahy ny tsiraray avy ianao ny anaranao Jesosy. Amen. Fa raha miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika mandrakariva resaka ny fifadikanantsika izay efa miboby vavahana tokony ho tanterahana ao anatin'ny andro fanavotana. Teny soratra masina any amin'ny testamenta taloha dia taridalana napetrak'Andriamanitra mba hatakaran'ny olona ny zava-miafina ao anatin'ny teniny rehetra. Tamin'izany nisy mpisorona be izay natanteraka ny fampiboby vavahana tao amin'ny hevitra masina indrindra isa-taona. Resaka ny andro fanavotantsika tsy misy tsony amin'izao andro ankehitriny izao hatramin'ny nahatongavan'i Kristy mpisorona be olombelona tendreny aty amin'ity zao tontolo izao ity na dia rehentsika ombenombeny aza fa mbola misy nataoko mpivavahana izay manana mpisorona be izay diso ara-tsoratra masina izany rehetrarehetra izany fa tokony mpisorona be antsika dia Jesosy Kristy izay manatanteraka ny fampivavahana ao amin'ny hevitra masina indrindra ny an-danitra. Ary raha ny testamenta taloha ny jerevana dia mamerina ny fanazavana mandrakariva mba ho tsapantsika hoe tsy mpisorona be ihany no taraina fa misy baikon'Andriamanitra izay tokony ho tanterahany taranaka voafidy izay tsika kristianina izay manara-dian'i Jesosy mivantana izany teny izany dia ny fampahoritena na ny fifadikanana izay fanresahantsika sy tombontsika lesona tao amin'ny bokin'ny Jona fifadikanana 7 andro sy 7 alina izay saika andringanana ny mponina tao Ninive kanefa rehefa niditra tamin'ny fifadikanana izy ireo ary hitantsika ny famaritana tamin'izany fa ny fifadikanana tena izy dia fanapahakevitra hiala amin'ny lalany ratsy misy fibebahana, fanenena, fiovantoetra, fiovana lalana izay ny fifadikanana tena izy. Fa matetika moa ao anatin'ny fanazavana ny fifadikanana dia zavatra hafa ny antony anairany mpitondra fivavahana ny olona mba hifadianana fa tsy arakarak'izay raha fitinina vetivety ny fifadikanana araka ny bokin'ny Jona ary raha mijery ny Baiboly iray manontolo dia izay indrindra no famaritana tsy ny bokin'ny Jona ihany fa raha bokin'ny Jona fotsiny mety ho voafitakintsika
lazaiko amin'ny teny tsotra fa matetika ny olona rehefa miditra ny fifadikanana dia mankata-javatra tsisy antony hafa ankoatran'izay, tsy mahatsapa inona ny antony mahatonga an'ilay olona hifadianana fa raha tao amin'ny bokin'ny Jona dia nisy loza kasain'Andriamanitra atao amin'ny mponina tao Ninive satria nanota tafapaka amin'ny lanitra ny tao Ninive, naneraka mpaminany Jehova, nampitaitra ny olona tao Ninive ilaza loza amelezana azy, kanefa le loza tsy mbola nitanterahana fa nomena fepotona 20 andro sy 20 alina ary ao anatin'izany miseho ny famitrampon'Andriamanitra, miandry ny fanapahan-kevitry ny olona. Mponina tao Ninive niditra tamin'ny fifadikanana, ny tafy lamba fisaonana, ny osin-davenina ary niaraka tamin'izay nanapa-kevitra hiala tamin'ny lalan'ny ratsy. Dia hitantsika le teny mahafinaritra Jona 4:10 rehefa hitan'Andriamanitra ny lanin'ny olona tamin'ny lalan'ny ratsiny dia nanenina ny amin'ny lozan'ny kasaina taony zay Jehova dia tsy mitanterahana izany. Raha fitinina zany ny fifadikanana, ny antony tokony hanosika ny olona ao amin'ny fifadikanana dia misy loza manambana efa hiatra aminy, vokatry ny fiodinany sy ny tsy fanekeny ny famarinana. Men'Andriamanitra fepotona mba handraisan'ny fanapahan-kevitra hiala amin'izay lalan-dratsin'izay. Rehefa miala amin'ilay lalan-dratsy tsy tonga amin'ilay olona ny loza. Tao amin'ny Jona 4:10 tsy misy mihitsy filazana hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa nifadianana ny mponina tao Ninive, tsy izay ny zavatra voasoratra tao, fa rehefa hitan'Andriamanitra ny alany tamin'ny lalan'ny ratsy, nanenina any amin'ny loza izy noho izany. Izay no nahafahantsika namoaka fa ny atao hoe fifadikanana dia fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny faharatsiana. Inona le faharatsiana? Hitantsika tamin'ny Isaia 7:15 le fivavahana ankivelambelany feno fiatsaram-belatsia, tsy tena tonga lafatra fampahoritena kanefa tsy mandray fanapahan-kevitra hiala amin'ny lalan-dratsy, tsy iverenantsika intsony. Dia zay no jerevantsika hoe marina ve zay foto-kevitra zay dia nakaty amin'ny bokin'ny Joelitsika, fitenina vetivety zay voalazantsika tamin'ny farany. Bokin'ny Joely iray manontolo dia manambara ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, milohany ny hatongavan'ny fataperany ty zao tontolo zao ty zay ambara ny bokin'ny Joely hoe andron'i Jehova, ary manorotra ny toromarika rehetra mba ho raisin'ny olona, mba tonga ny loza tsy hatra aminy. Hitantsika taty amin'ny Joely 1 fa nisy ny loza nanjo, kanefa niaraka tamin'izay dia ny fitarainana sy anatra noho izany, izany hoe loza niatra kanefa tsy maty le olona fa lasa trompetra mitsofin'Andriamanitra. Ary ny fomba fisehoan'le trompetra dia amin'ny Joely 1:1 ny 1 ka hatramin'ny ny 1 ka hatramin'ny 3 antso miseho amin'ny alalan'ny antso. Ny tenin'i Jehova zay tonga tamin'ny Joely zanaky Petuely, filazana ny loza nanjo ary ny fitarainana sy anatra noho izany. Enoy izao ry androm-panao izay ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany, momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo fa izao lazao amin'ny zanakareo izao areoka, zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray ilaza amin'ny taranaka mandimby azy. Zay sisan'ny kijeja dia nohan'ny koraika, koa zay sisan'ny koraika dia nohan'ny valala avao, ary zay sisan'ny valala avao dia nohan'ny sopanga. Rehefa tena jerevana ny afatra dia afatra ampitaina amin'ny taranaka faramandimby, vokatry ny fahoriana mitranga. Ary hitantsika amin'izao vanim-potoana zao ireo karazan-doza maro isan-karazany izay efa fanairan'Andriamanitra sokafany masom-panahin'ny olona fa misy antony izay rehetrarehetra izay
dia noho ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izay amin'ity joela toko voalohany ity, zay efa hitantsika ny 5:50, inona ny zavatra mitranga? Indrisy ny andro sy efa tongotra ny andron'i Jehova, fa tahaka ny loza-tsotoa avy amin'ny tsotoa no fiaviany, amtongotra ny andron'i Jehova. Zany hoe zao vanim-potoana iainantsika izao mety hoe velonaintsika, fa ny zavatra mitranga nefa dia Jehova milaza fefa madivadiva ho tapitra tantara n'ity zao tontolo zao ity. Ary le loza mananontany zay amin'ny alalan'ny fiavian'i Kristy dia tahaka ny loza-tsotoa avy amin'ny tsotozy no fiaviny ho avy Kristy. Ary zay fiavian'i Kristy zay amin'ny lafiny anankiray loza amina tambo ho an'ny olona tsy tafaverina amin'ny fivavahana marina, ho an'ny olona tsy tonga amin'ny fifandekanana marina, ho an'ny olona manao zinona ny sabata, tsy miverina ho amin'ny sabata, loza amina tambo. Ary io amin'ny vanim-potoana hitsanganan'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra no atongavany zany rehetrarehetra zany dia fitsarana fa fifalian-dehibe araka ny resantsika hoe rehefa mipisorona be no mitsangako velona tafavoaka amin'ny efitra masina indrindra dia orakora-pifaliana ny zanak'Israely. Fa amin'izay fotoana mamfaran'izay kosa niza mpivavaka ka tena miverina tamin'ilay fivavahana marina zay fantatritsika fa tena fifadikanana marina, tena fiverenana amin'ny sabata, dia orakora-pifaliana. Satria araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny filazantsara milaza ny fiaviany, mampahery ny olona zay mahatoky azy. Asandrato ny lohanareo miandrandrao sy fa manakaiky ny fanavotana anareo, miandro fatratra an'io ny ankamaroan'ny mpivavaka, ary izy tsika ny tsy miandry an'io, na miverina amin'ny sabata na tsy miverina amin'ny sabata, samy miandrandra ny fahatongavan'i Kristy, samy miandrandra hiditra any an-danitra. Fa tsy rehetra manan-tena hiditra any akory dia ho tafiditra any, fa ho an'izay rehetra mankatò ny tenin'Andriamanitra miverina amin'ny famarinana, zay no faly. Fa zay tsy miverina amin'ny famarinana dia hiara-ny loza tanteraka mihitsy amin'izay vanim-potoana izay. Ka milaza izy aty amin'ny joela toko voalohany efa misy ny loza manjo, ny toko faharoa indray filazana ny loza anjozy sy fiantsoana ny olona hibebaka. Dia jereo fa misy fifandraisany amin'ilay Isaia 7:20, dia misy fifandraisany amin'izay hitantsika mahakasika ny andro fanavotana, andro fitsofana trompetra, andro fitsofana anjomara. Ary amin'ny Isaia 7:20 dia ambarao amin'ny oloko ny fahotany, amin'ny zanak'Israely ny fahadisoana. Zany hoe tena ambara amin'izao tontolo izao tsy ho fanamelohana akory, fa ny fahadiso-keviny mba ahafahany miala amin'izay lalany ratsiny. Ary raha ny Isaia 7:20 dia le fivavahana tsy izy, fifadekanana tsy izy, fiverenana amin'ny sabata tsy izy, na mifandraisana ny sabata no vany tsy arakaraka le voasoratra ny soratra masina. Dia zao ny voasoratra io ny 9:1 ka hatramin'ny 9:2, tsy feoziona ny anjomara ozy ary menotso mafy ao tendrombohitra masina, aoka ngofotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa avy ny andron'i Jehova, eny efa nitombotra zany, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pinto, toy ny fahazavan'ny maraina. Mielona manerina ny tendrombohitra dia firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy nisy tahaka azy intsony ao aoriany hatramin'ny taona ny taranaka faharoa-mandimby. Zay ny zavatra hitranga, loza tsy misy toy izany. Ary sarotsaron'izany zavatra hitantsika fanairana, tsy mbola tena ao amin'ny faratapony ireny coronavirus nianjady tamin'izao tontolo izao sy nampivarahontsana amin'izao tontolo izao. Ary zay no manam-pirofo fefa nitombotra ny andron'i Jehova. Ary ny fomba filazany azy tena ho avy ara-baky teny tokoa, zay le hoe zavatra tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy tsisy tahaka azy intsony any aoriana ny anambaran'i Jesosy Kristy. Zay mahatonga antsika miresaka hoe ny bokon'ny joela nge dia miresaka ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ihany koa.
any amin'ny matotiko faefatra ambyroapolo dia amin'ny fomba hafa mitenenany Jesosy an'izy io. Matotiko efatra ambyroapolo ny andininy fasivy ambifolo ka hatramin'ny faharoa ambyroapolo, ary lozany bevoka sy ny mamono sy ny mampinono sy amindreo andro reo fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ao amin'ny sabata no mitsiro anareo. Zany hoe rehefa tonga io loza io dia mivavaha ozy mba tsy amin'ny andro ririnina ny amin'ny andro sabata. Inona no tiany Jesosy ho tenenina amin'izany? Hoe sao dia ao anatin'le andro mangatsiaka ara-panahy io, ao anatin'le fangatsiahan'ny olona, ao anatin'le fiamoran'ny olona, ao anatin'le tsy firarahin'ny olona ny fiainana mandrakizay. Sao dia amin'izay vanim-potoan'izay no tonga Jesosy Kristy ary ampiany hoe mba tsy ho amin'ny sabata, amin'le vanim-potoana anaovan'ny olona tsy rampina ny afatr'Andriamanitra vao miresaka ny sabata dia ny fiverenana ao amin'ny famarinana, fiverenana ao amin'ny famonjena, fiverenana ao amin'ny fanekena ny drafitra napetrak'Andriamanitra, fiverenana ao amin'ny fifadikanana, amin'ny fivavahana marina. Sao dia ho amin'izany voahiratra amin'ny mason'ny olona hoe ay marina tokoa fa tena tsy miova ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra mitranga dia zao lazainy ny andiny faraika ambyroapolo fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony raha tsy mahafoezina izany andro izany ozy dia tsy nisy no hovonjena fa noho ny amin'ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Izany hoe mbola misy olom-boafidy kendren'Andriamanitra handray ny famarinana mba tonga an'izay fanafoezana ny andro fahoriana, satria raha ny tena marina na dia mivavaka amin'Andriamanitra ary miaina ety amin'ity zao tontolo izao ity. Jesosy raha mivavaka tamin'ny Jehova milohany ialany tety amin'ity zao tontolo izao ity, hidirany eo amin'ny efitra masina indrindra, ahafaty azy dia hitsanganana amin'ny maty dia hanatanteraka ny fampivavahana ao amin'ny efitra masina indrindra. Mivavaka tamin'iray izy, ray eo za mivavaka aminao tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny arovanao azy amin'ny ratsy, fa ny kaikitry ny loza mianjady dia manjoa amin'ny marina sy ny tsy marina, fa saingy hafa ny tantanan'Andriamanitra ny olona izay tena matoky azy tanteraka hafa. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe le afatry ny joela dia afatry ny andro farany, ary misy toromarika mipetrak'Andriamanitra ao anatin'izany, ary ny tontolo-kevitry ny joela dia fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalany fifadikanana. Jerevantsika ny joela toko faharoa dia ny andininy faharoa ambifolo ka hatramin'ny andininy enina ambifolo. Zao no voasoratra hoe ko na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo mitritriary fa aza ny fitafianareo miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa manindra fosy miantra izy, maharo-po sady be famondram-po ary manenina ny amin'ny loza. Fa andreo mba hanenina ihany izy ozy ka hamela fitahiana ao ariana dia fanatitra hohanina sy fanatitra hidina ho an'ny Jehova Andriamanitrareo. Tso feozina ny anjomaro ozy ka manao masina andro fifadikanana, mentso fivoriana masina, angony ny vahoaka mana masina fiangonana, voriony ny olona, angony ny ankizy madinika mpamonjaza monina, aoka ny mpapakatra hiala amin'ny efitranony, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriana eo anelanelan'ny lavarangana fidirina sy ny alitara, aoka hitomaniny ny mpisorona mpanao fampivavahana ao an'i Jehova ka no hoe hiantrao ny olonao Jehova raha zavela ho latsa ny lovanao ko tapahany jenikrisy. Fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza izay Andriamanina, izay le afatr'Andriamanitra ao anatin'ny fifadikanana. Ary raha mijery ny andininy faharoa ambifolo ka hatramin'ny fahaenina ambifolo dia mitovy tsara mihitsy amin'isy vavalo amin'ny dimampolo izay manambara le fifadikanana tsy izy, le fivavahana tsy izy, fitarimana ny sabata tsy izy, satria zavatra ivelambelany daholo ny zavatra nambara tao amin'ny Isaia vavalo amin'ny dimampolo. Fa tia mijoela toko faharoa dia nambarany mihitsy miverena amiko ny fonao rehetra ozy, ary ny fonareo mitritriaro fa aza ny fitafianareo. Izany hoe raha dika aza fomba ivelany, Andriamanitra mahafantatra ny ao anaty, satria ny hafetseny le vahoakan'Andriamanitra dia mody mampahoro ny tenany. Ny hafetseny lavana vahoakan'Andriamanitra mody mitafy lamba fisaonana,
nefa tsy n'ilay vahoaka an'andriamanitra mody tsy mihinan-kanina, mody tsy misotro rano kanefa izy tsy mety miala amin'ny ratsy. Ny fonareo mitritriaro zany hoe mandiny tena lalina de fantaro ny toromarika apetrak'andriamanitra de amin'ny verena am' Jehova amin'ny fonareo rehetra ozy amin'ny fifadikanana sy ny fitonaniana zany hoe ato sika de manamarika fa natao hoe fifadikanana de fiverenana am' Jehova amin'ny fo rehetra. Ary zay le resahantsika hoe inona no mahatonga ilay fifadikanana tsy maintsy misy mahatsapa ny olona miditra amin'ny fifadikanana fa misy loza mitatao ao zay enjady aminy kanefa tsy mbola miteraka fahafatesana ho azy fa omen'andriamanitra famokam-poto monandrom-pahavelomana mba ahafahany mandiny tena ka tsy fomba ivelany mivavahana amin'andriamanitra tsy fomba ivelany mifadiny aminy fa tena ny fony mihitsy mitritriarina verina amin'ny Jehovahandriamanitra mba hatsapany olona fa manindra fosinandrika izy ary ny famoram-po de miseho ao anatin'izay le hoe tombonandro mpahavelomana tsy tonga de miatra tanteraka mandringana fa de tahaka ny tao amponina ny Ninive ny raha ny Jona raha afaka 7 andro sy 7 alina de ho ravany ty tanàna ty fa karapaka ny lanitra ny fahitana reo tsy tonga de niatra le loza saritsary ny loza ny miatra tahaka n'le ary am' Joela toko voalohany ny loza nanjo sy ny fitarainana sy anatra ozy noho izany men'andriamanitra tombonandro mpahavelomana 700 andro sy 7 alina misy dikany io amin'ny taomboky ny Jona io misy lanja eo misehatra ara-pana zay 7 andro sy 7 alina ao anatin'ny fifadikanan'izay ary zay no afatra mampitay miresakitsika teto ny fahadianana ny zavatra tsy tsapan'ny olona de ao anatin'izay fifadikanan'izay le teny hoe mifady ndikany mifady a tsy mandray an'iny fa zavatra ratsy no asaina vadiny zavatra ratsy zavatra tsy fihinana zavatra mamono zavatra mitondra retina zavatra mitondra fahafatesana zay no fadiny asain'andriamanitra mifady kanefa le zanak'olombelona misafidy an'izay zavatra mahafaty zay rehetantsika tany amin'ny bokyny Genesis anange de efa tena afatra rehefa tena jerevantsika ny Genesis toko faharoa ny afatr'andriamanitra tamin'ny Adama lalàna nanorenana ny fanjakan'andriamanitra tetỳ tany fa vonona ny zavatra rehetra azahoany ny fiainana mandrakizay de naseho an'i Jehova mihitsy lalina roa no misy fiainana sy fahafatesana de Genesis toko faharoa ny 9 fa 5 ka hatramin'ny 9 fa 7 tsy fantatro tantara avy eo no andraisan'ny atsika mpivavaka azy samba takatritsika ny hevitr'andriamanitra fa tena miresaka fifadiana mihitsy aty vao manomboka amin'ny asan'ny famorona ary Jehovahandriamanitra ozy nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny say edena hiasa sy hitandrina azy efa nyresantsika tao anatin'ny fampahirezana fa tao amin'ny say edena ange efa vonona daolo ny zavatra rehetra hitondra fiainana mandrakizay satria tsy niforonona ho faty ny taranak'olombelona mifaforonona hiaina tsambatra hiadana higoka ny tombontsoa rehetra zay efa vonona mahamata ambonina fotsiny nyresantsika efa marina fa ilaina le miasa arabaky teny fa ny hevitra Jehova ao anatiny hoe hiasa sy hitandrina azy de hikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fiainana mandrakizay zay nomeny maimaim-pony ny taranak'olombelona tena metraka izy ny lalàna ny 9 fa 9 sy 7 ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao ato anatin'ity zany Jehova miteny hoe ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hihinanana ndikan'izay mivoan'le azo fahalalana sy ny tsara sy ny ratsy fa dio ny mihinana azy zay ny atao hoe fifadikanana
mifady ny zavatra nandrarany Jehova zay am'sehatra lalintalina misehoany zany zavatra zany fa miandro zay hinananao azy ozy de ho faty tokoa hitondra fahafatesana hitondra loza zany rehetrarehetra zany de misy safidy eo nefa fa Andriamanitra tsy manery fa Andriamanitra manaja ny safidin'ny olona zay ny nahafitiavana azy de nomeny fotoana iadamasiva zany toetra manoloana zay lalan'izay ary nanaja ny safidiny reto izy fa saingy miditra an-tsehatra satana de menarana nandrebireby any eva ny 14 ary hoy menarana tamin'ireo vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa am'izay andro amin'ny toko 7:14 fa fantatr'Andriamanitra fa am'izay andro hinananareo azy de ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo halala ny tsara sy ny ratsy ao no hipetrahany le fitaka namporisihana hihinana le zavatra nandraran'Andriamanitra ary matoa tafalatsaka eva ny 15 hitandraha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra hampahendry de nanotazany voniny ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka de nihinanany izy zany hoe tafalatsaka fa maninona ny tafalatsaka tena tsara nanandrana azy matsiro mahafinaritry ny maso ohatrany mampahendry de tafaroboka kanefa tsy zay rehetra heverina fa matsiro tsy zay rehetra heverina fa tsara amin'ny fijerin'ny maso de azo tanterahana kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra neditra raha fahafatesana ary zay le fifadikanina zay ny mahatonga antsika hoe raha raisitsika ny Genesis matoa fadiana de ratsy matoa fadiana de mitondra aretina matoa fadiana de mitondra fahafatesana matoa fadiana de mitondra loza de ny baiboly ray manontolo de manazava n'izay rehetrarehetra zay fa etsy an-tanin'izay tsy afa-misaraka ny fifadiana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny fihinanana ny voan'le azonaina satria raha hoanina ny voan'le azonaina mahavelona mandrakizay ohatran'ny hafahafa ty famaritana ampitaiko amintsika ty ny fomba tsara indrindra hifadiana ny zavatra ratsy de fanaovana ny tsara raha dikako ny fomba tsara indrindra tsy hinanana ny zavatra ratsy nandraran'Andriamanitra de mihinanana ny zavatra tsara natoron'Andriamanitra fomba fitenika matetika ao anatin'ny fiangonana de zao fifadikanina tsara indrindra reo olona de mihinan-kanina raha hifady ny zavatra ratsy ianao de mihinana ny zavatra tsara ny fomba atao raha ohatra tena hitady fahafatesana de zao aza mihinana ny zavatra tsara fa ny zavatra mahafaty hoanina fa tsy misy hoe hihinana ny zavatra tsara fotsiny zao ah de tsisy vokany fa ny fihinanana ny zavatra tsara de fiarovana ny olona tsy voarebireby ny hinana zavatra ratsy ary zay zavatra zay tarafina misehatra ara-panahy inona le tsara indrindra de ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nisy nefa tary amin'ny fifadikanina nisy de ny sakafo mahazatra ny olona no nohaniny tsy ratsy akory takatsika zao mihinam-bary mihinana laoka misotro ranon'ampango asiana jus kely ino moa no maharatsy an'izany fa saingy afon'ny olona nefa zay fa izy tsy mahatsapa hoe misy loza mitatao ary ty loza mitatao ty de vokatry ny adalany tsy mahatsapa ny loza mianjera aminy tsy mahafantatra koa izy ny famorampon'Andriamanitra hoe omen'Andriamanitra fotoana ange izy endrasany azy tahaka ny Adamasiva nomena fotoana ny zanana toetra satria efa vonona teo daholo ny zavatra ahasambatra azy fa nisy lalàna napetraka ty azonareo hanina ty tsy azonareo hanina fa izy tsy niazakazaka ninona ny voan'le azonaina fa raha iny ny azakazahany voalohany de voasakana izy tena hita ny tsiron'iny tsy voarebireby izy ho azo ny fakapana inona ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa tsy nandramana iny ary ny zanak'olombelona de ty
tia manandran-doza, tia manandrana fahafatesana satria tsy mbola niainana zany fahafatesana zany, samy tsy mbola niainana ke na le fiainana mandrakizay tsy ho faty, samy tsy mbola niainana keo ny fahafatesana, fa nanoro lalana fotsiny Andriamanitra, tia ny fiainana, tia ny fahafatesana, fa saingy tany amin'ilay fahafatesana no nandramany voalohany, dia io ny tarazo ratsy manjo ny mpivavaka amin'izao vanim-potoana izao, le tsara atolotr'Andriamanitra tsy andramany, fa le ratsy atoromena rano io no andramany. Tonga ny fahafatesana tsisy hevitra tsony, tahaka ny Adamaseva, tsisy hevitra tsony arabaka teny, zay no miteraka tsy fahavelomana mandrakizay ho an'ny zanak'olombelona fa tsy maintsy maty, satria nanota zay no idiran'Andriamanitra atsehatra vokatry ny famindram-pona naneraka indray an'i Jesosy mba hamerina ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy maty ny nofo, fa eo no zahana toetra amin'izay, zay le famindram-pon'Andriamanitra mandritra ny tombon'andrim-pahavelomana, iverina ho amin'ny marina ve anaiky ny famonjena napetrak'Andriamanitra ve anaiky ny toromarika napetrak'Andriamanitra ve, zay sorona nataon'i Jesosy tety amin'ity zao tontolo zao ty mba ilazany amin'ny olona rehefa hiala izy hisaraka ny mpianatra andeha ozy namboatra fitoerana anareo ary iveriny indraiky haka anareo ary hitondra anareo any amin'izay ho toerako, fa mandritra n'izay elany elam-potoana izay mizaha toetra izy, na dia nyteny an'izany ary izy tsy ho tonga any ange ny olona, fa nanaiky ve le tena fivavahana marina, fa rehefa miverina izy zany hoe hiala tao amin'ny efitra masina indrindra, dia iza satria izy tao miteny mijaona toko fefatra amby folo, izao no lalana sy famarina ary fiainana, tsy maintsy mitodika ao amin'i Jesosy Kristy, mamantatra ny lalana inzoran'i Jesosy Kristy, mamantatra ny sorona nataony, mamantatra zay le fitaraina ny feo tsy azo tonono amin'ny efitra masina indrindra, zay tsy afa-misaraka amin'izay mandritra n'izay vanim-potoana izay fampivavahana ny tokony ho tanterahana amin'izao andro fahalan'izao, dia ny fampahoretena ny fivavahana marina, ka rehefa iverina izy zay tena mivavaka marina, zay tena mifadianana marina, zay tena niverina tamin'ny sabata marina ho alainy, dia ho any amin'izay toeran'i Jesosy no hitoerany koa, ary zay le afatra lehibe. Kanefa ny zavatra misy nefa dia ity arabaka teny tokoa, dia ilaina ange ny fivadikanina ary araka ny resahantsika zavatra tsara ange ny vary, ny laoka, ny rano, inona ny maharatsy an'izany, inona ny tsy hinanana an'izany, fa saingy zay le hoe fihetsika voajanahary ao amin'ny zanak'olombelona rehefa tsapany fa misy loza mitatao aminy, na zavatra tsara ary io tsy vita ny mihinana azy, arabaka teny mianao yaourt izy hoe tena tiany yaourt mba ho an'ny kely fa tena reraka na velao hijanona any, ohatra olona zay ao donam-pahoriana misy fahafatesana ao amin'ny tokantrano, ny laozan'olo malala tena tsy mahina-kanina, tsy mahatelin-drano, ohatra ny tena tsy misy fotomihany zany zavatra rehetrarehetra zany, noho ny le loza niatra aminy, mandra-pahatonga ny fitoniny ny alahelo, mandra-pahatonga ny fiononany, mandra-pahatonga ny fifaliany indray miverina ao anatiny, tsy mahina-kanina mihitsy izy, ary zay ny tokony ahatonga sainany olona mba hisaintsainany karaha ny zavatra tsara amin'ny nofo zany, vitany ny mifady tsy mihinana an'iny maika fa zavatra ratsy, dia akisany ery ko ny zavatra tsara ary tiana voako, zavatra ratsy ve nomeko anao dia ho afonao, ary zay koa nefa sy toetra ara-panahy takiana Andriamanitra ny olona, ny zavatra tsara ary raha misehatra amin'ny devoly, alain'ny devoly fanahy mba hihinana ny tsy fihinana, dia so ny zavatra tsara ary mahavoky no fahoriako ty so ihany afa men'Andriamanitra famindram-po ary elao tany io fa tsy mahinana an'io, zay le fihetsika voajanahary. Kanefa le fihetsika voajanahary ny zavatra tsara ajanony olona ny vary sy ny laoka sy ny rano, fa ny zavatra ratsy hoanina, zay le fivadikanina tsy izy vitany ny mifady ny sakafo tena tsara fihinana mahavelona azy, fa tsy vitany miala amin'ny ratsy, ka raha vitatsika zay le hoe na ny vary sy ny laoka ary sy ny rano vitatsika ny tsy mihinana azy eo amin'ny sehatra ara-panahy, zay no mitarika ny olona hisaintsaina ka ny zavatra tsara
zay tsy azahoako ny fiainana mandrakizay anefa ny vary sy loka nga azahoantsika fiainana mandrakizay tsy midika zany fa ratsy zany fa raha ianao no nampahorotena hoe tena zany no navelanao kanefa ianao mbola nao ny ratsy faty antoka alao mihinan-kanina za tsy miteny hoe ratsy ny fivadikanina ary tsy miteny hoe tsy azo atao ny fahadianina fa rehefa tsapatsika ny loza mitatao dia zay le fiatsika voajanahary tonga ho azy tsy hiterena fa lasa ny fahadianina tsy fidiny raha vitatsika zany ka niaraka tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miala tany ratsy zay ny tsara indrindra fa aleon'Andriamanitra mihitsy mijery olona mihinan-kanina kanefa miala ny ratsy toy izay mijery olona mifadianina kanefa mbola manao ratsy ihany araka ny Joela ny Jona 3:7 rehefa hitan'Andriamanitra ny elany ny mponina tao Ninive tamin'ny ratsy fanao nanenina tamin'ny loza izy ary zay ny fodi-kevitra entiny aty amin'ny Joela 2:2 aty ny fonareo mitritriary fa zany fitafianareo ary miverena amin'ny Jehovah-Andriamanitra reo tena hitan'Andriamanitra mihitsy fa le fietsika ivelany nataony zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany mitafy lamba fisaona miosondavenina mandrovotra fitafiana sy ny zavatra mitafy lamba mahalailay fietsika ivelany fotsiny tsy nasesiky ny loza efa hiatra fa fomba anankiray ampisehoana amin'Andriamanitra sy ampahana an'Andriamanitra hoe mampahorotena fa Andriamanitra tsy mijery an'izay inona lay niaraka taminy tena mitritriarina ve ny fo tena tsapa ao anaty ve mivokatry ny fahadalako sy ny fialako tamin'ny ratsy mahatonga tsy hinana na ny sakafo tena tsara azy fa ny sakafo tena tsara foy fa ny sakafo ara-panahy tsara tolotr'Andriamanitra tsy fonanareo zay ny zavatra takian'Andriamanitra amin'izao andro farana zao dia mbola hitantsika mitoy mba hahafantarantsika marina ny tsy fifadikanina nataon'Andriamanitra fa araka nyresahantsika hoe ny fifadikanina raha mbola Jesosy ny eo amin'ny hevitra masina indrindra tsy fomba tanterahana amin'ny andro fotsiny anankiray fa tena fiainana mandra-pialantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty raha tsapatsika azosika ny zava-panahy takian'Andriamanitra tsy resaka zavatra ara-bako teny fotsiny ilaina ange rehefa tena misy zavatra mafy mianjady aminao tsy mahinan-kanina ianao fa tsy hoe andeha tsy hinan-kanina fotsiny zao fa misy zavatra dediaviko amin'Andriamanitra kanefa za tsy mahatsapa ny loza hienjeraniko fifadikanana tsy izy zay fa vokatry ny ataoko miotako fialako tamin'ny fahamarinana ka tsapako loza mitatao miandry aho no manesika inona nataoko mba handraisako ny famindrapon'Andriamanitra sy azahoako antoka fa tena mamindra fo amiko Andriamanitra ka mivanim-potoana hatsapako zay alehibe ny fitiavan'Andriamanitra zay faly aho ary rehefa faly ny olona verina mihinan-kanina izy ny olona faly ny olona miada-tsay mifadianina ary zay no mahatonga ny resaka ny fifadikanina tsara indrindra dia mihinan-kanina fa inona natao mifady tsy mihinana mivoan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy fa mandray fanapahan-kevitra hihinana mivoan'le azo maina dia hitantsika moa fahamarinan'izany fa mety mbola manjavozavo amintsika na dia fa nambara tamintsika tamin'ny farany a mpamitanjona ankendren'Andriamanitra dia mba ho lasa fiainantsika amin'izao andro faran'izao ny fifadikanina mba hiandrasantsika n'ilay mpisorona be zay tsangana avy eo amin'ny hevitra masina indrindra voninahitro an'Andriamanitra rerena varakitsika satria anao Jehovah-Andriamanitra ray no miteny ka mpahirazana nomenao indray mba misaintsainanay ny amin'ny fiainanay isan'andro mpahiratony masonay mba hitanay loza mitatao mandrakarivo mimbololohanay kanefa midera misaotra mankalazanao satria mbola tsy miatra aminay zany na renay fa mafy azy ny zavatra mitranga fa matoa mbola velinay izay mbola ao anatin'ny famindramponao sao de tara ny fifadiana ihany ka hitsanganao Jesosy tsisy azonay atao intsony fa meo anay ny hery rehetra mba ho lasanao ho fiainanay ny tena fifadikanana marina fivavahana marina sy ny fiverena amin'ny sabatanao
tsy hoan'ny mpivavaka rery any miafatra natao fa amponina rehetra ny tany ka na inona na inona toerana misy amin'ny olona na ambony na ambany na manam-pahefana na olona entina na manam-boninahitra na mahantra na manan-karena tsy manan-kanoko hoaniny mba ho fiainana tompo zany tena mizerina tanteraka aminao amin'ny tena famarina dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadaman'ny tompo amintsika mandrakariva.